antsika rehetra verinaina somatsara indray dia ifampahiry amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra trano moa isika. Tenin'Andriamanitra izay hoentintsika ifampahirezana androany voasoratra amin'ny Apokalipsy 2:5-5. Hovaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Fa ny ivelany ny alika sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpijangajanga sy ny mpamono sy ny mpanompo sampy ary izay rehetra tia lainga sady mpandainga. Rehava malala amin'ny Tompo. Rehefa miresaka an'izany atao hoe anivelany dia anivelan'ny paradisa nga fiainana mandrakizay, anivelan'ny fanjakan'Andriamanitra, anivelan'ny fanjakan'ny lanitra. Le anivelan'izay dia voalazan'ny Apokalipsy 2:2-9 dia milaza hoe ny osa, ny tsy mino, ny mpitsangajanga, ny mpamono, mpanompo sampy, ny mpandainga rehetra dia hanana anjara toerana any amin'ny farihy mirehitrafo. Zany no entintsika ifampahirezana indray sady ifananarana angany ilazana azy. Raha ohatra ka mitory aminao, tsy hoe ianao no toriako fa ny tenako ihany koa, satria ny tenin'Andriamanitra no milaza an'izany nilazain'ny Paoly any amin'ny Korintiana 1:7-7 hoe izay mitory ny filazantsara dia ahazo fahavelomana avy amin'ny filazantsara. Izaho aloha no miteneniny dia avy eo miteny aminao ihany koa. Zany hoe tsika rehetra samy miara vohitsy ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra tsy hoe entina andetehana anao na koa andeha anamelohana anao, fa ny tenin'Andriamanitra ozy izy ny Paoly any amin'ny 2 Timothée 3:16 dia hoe izay teny rehetra alokan'ny vavan'Andriamanitra dia entina anitsiana izay diso ananarana. Zay zany no entintsika androany dia le Apokalipsy 2:2-5 teo le hoe rehefa malala amin'ny Tompo, tsarovy tsara fa zasy ianao dia atao hoe kristianina zanak'Andriamanitra fa tsy hoe kristianina fotsiny ihany. Rehefa kristianina zanak'Andriamanitra dia manana tanjona anankiray dia ny amin'ny fiverenan'i Jesosy ary ny azony atao hoe satroboninahitra zasy ianao. Tsarovy ny tenin'ny Paoly milaza any amin'ny Korintiana 1:7-5-20 dia milaza hoe ny mpiazakazaka rehetra dia samy miazakazaka eo amin'ny pista fiazakazahana fa iray ihany no mahazo loka. Zany hoe be dia be no miara-miazakazaka fa ny iray ihany no mahazo loka. Miazakazaha toy izany ianareo izy ary isika ozy izy miazakazaka fa ny tsika kosa dia ny satroboninahitra no fiazakazahantsika. Tsarovy anefa fa mandritra n'izany fiazakazahanao eto tany zany dia tsy kely lalan'ny Satana. Ary ny zava-doza dia tsika kristianina mihitsy tsy tonga saina amin'le zavatra mahazo antsika amin'izao fotoana izao. Ozy izy ny tenin'ny Paoly ihany any amin'ny Hebreo 12:1 hoe manana vavolombelona marobe manodidina antsika tahaka ny rahony isika ozy izy dia mitandremo fandraoa azony ota mora mahazo anareo amin'izao fiazakazahana ataonareo izao. Zany hoe inona le ota mora mahazo asianao? Antaoko angamba fa tsy mahazo anao intsony zany atao hoe andeha jangajanga tsy mahazo anao intsony zany, ny andeha hamono olona tsy azo anao intsony zany, andeha angalatra satria raha mangalatra fandraitra ozy tsika dia mitovy amin'ny nangalatra omby. Ary manarak'izany ny zavatra tena tsy voatandroko ary tsy voatanjonao. Ary io le tenen'ny Paoly amin'ny Hebreo 12 le tenentsika teo le amin'ny tandremo ozy izy amin'ny ota mora mahazo anareo. Inona zany? Le ota tena enjana indrindra dia ny lainga. Ny lainga everitsika hoe tsika malagasy moa matetika milaza an'ireny hoe lainga masina moa izy tsika. Ohatry ny hafahafa ihany meno an'izany. Taloha zany valabla fa rehefa tena nandray an'i Jesosy ianao dia hitanao zany hoe inona ny ifandraisan'ny lainga sy ny masina. Lainga masina zany hoe sarisarina lainga. Kanefa ozy isika dia tena tavela mihitsy amin'le resaka lainga. Amin'ny zavatra kely, mine de rien ozy vazaha dia vitantsika mandainga noho ny fiarovana antenantsika, fiarovana ny voninahitrintsika. Dia laza ohatra aminao matetika fahazarana taloha rehefa ohatra hoe manao fotoana aman'olona, ka raha ohatra miharselé anao amin'ny telefona aliona hoe aiza efa kely sisa dia tonga ilay fotoana fa aiza ho aiza, efa ty andalana nefa ianao amin'io mbola midosy, satria matahotra an'le olona ianao, menatra an'le olona ianao. Nefa ny tenin'ny soratra masina ny tenin'i Jesosy dia nilaza an'izao hoe Matteo 10:20 dia izao voalazany, aza matahotra olona izay mahay mamono ny tena fa tsy mahay mamono ny fanahy, fa matahora izay mahay mamono ny tena sy ny fanahy ary manipy azy any amin'ny elo. Lainga fiarovan-tena nefa lainga égale ota. Taddio tsara fa ny lainga moa dia fiainan'izao tontolo izao.
fiainan'izao tontolo zao satria any amin'ny Salamo toko fa 12:12 any Salamo fa 12:12 dia milaza hoe samy milaza lainga amin'ny namany amolotra mandroba izy rehetra samy ka tsika tafiditra ao anatin'ilay engrenage samy milaza lainga amin'ny namany amolotra mandainga izy rehetra kanefa itsika dia nolazain'i Paoly hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo zao fa miovany fanavozana ny saina amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra Romanina toko 12:12 dia nolazain'i Paoly amin'izay ikantireny amin'ilay fiainan'izao tontolo zao rehefa laza teo iny le Salamo 12 teo iny dia nilaza izy any amin'ny Efesianina toko 4:17 any esory ny lainga samy milaza ny marina amin'ny namany avy. Teo antsika nahita hoe fiainan'izao tontolo zao samy milaza ny lainga amin'ny namany amolotra mandroba izy rehetra dia Paoly indray milaza amintsika hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo zao amin'ny fitenenana esory ny lainga aza mifandainga intsony ianareo fa samy milaza marina amin'ny namany avy. Rehefa malala amin'ny tompo tadio tsara fa tena mora mahazo izy ihany lainga satria rehefa mandeha anao zao any amin'ny lehibe anao na any amin'ny mpampianatra ao dia miteny tapika anao izy misy zavatra adinina ohatran'izany dia kinga be mihitsy le vava mandainga erovana tena kanefa izay zavatra lainga izay dia voasoratra satria voalazany ny Hebreo toko 12:12 teo mitandrema fa manana vavolombelona maro manodidina antsika tahaka ny rahona dikan'ilay vavolombelona dia le anjely izay manoratra ao anatin'ny boky ny zavatra rehetra zay iainanao ao anatin'ny ray andro te antany tena hoe piry mandainga ao anatin'ny ray andro fa io zany tsy eritreretintsika mihitsy everitsika zavatra kely tenen'ny vavantsika io kanefa io tena anisany zavatra lasa fahazaran-dratsy io ary io le nitenenina teo hoe Apocalypse 21 teo ny mpandainga rehetra dia anana aiza ozy fitoerana any amin'ny farimy rehatra fa maninona kosa no tena n'accentuena be le resaka hoe lainga tonga dia any amin'ny elo satria Jesosy mihitsy no nilaza any amin'ny Jaona toko 9:4 any dia milaza hoe ianareo ny sitrapony rainareo dia le devoly no ataonareo satria mitoetra ao anatinareo izy tsy tia marina sady mpandainga no rainy lainga. Hitanao amin'izany tena hoe ao anatin'le gène na devoly mihitsy le hoe lainga lasa mpandainga zany dia tsika kristianina tady voasarika an'izay dia manomboka androany tsika samy miezaka manaiky taria amin'ny fanahy masina tena hoe na dia zavatra hita hoe tena mampavoany tena raha dia aleo milaza marina foana ihany aleo milaza marina fa zay ny zavatra dia tavin'Andriamanitra amintsika voninahitra ny ho an'Andriamanitra ho antsika kosa ny fiadanana.